Fanomeravana rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaine. Ity vidéo ity dia inspiration amina avy amina zavatra hitako tao amin'ny Facebook tena mbola tsy ela mihitsy izay fa voaingana kely resaka hoe ny ramatoa manao saron-doha foana ao an-trano dia tsy dia tsara jerena zany nefa le vadiny mba tia anazy mba tsaratsara izy no mandoa an'le volo atao rehefa any ivelany nefa rehefa mivoaka any ivelany any izy vao afaka manao le volo tsaratsara ohatr'izany dia ni-inspirena ako mihitsy zany izy ity hampianatra anareo hoe ahoana fanaovana volo ao an-trano mba ray mba tsy mandoa vola zany vadinao afaka ampiasanao amin'ny zavatra feno vola iny roa mba ho mahaleo tena ianao fa tsy dia tena hoe makany amin'ny coiffeuse foana vao vita le volo fa azo atao ao an-trano tsara mihitsy ny volo sahala amin'izao hitanareo izao dia fahatelo tsy voatery atao anatin'ny saron-doha foana ny volo tsy manao placage mihitsy ny efa amataonany maro zay tsy manao placage mihitsy ny fa indroa isan-kerinandro fotsiny ataoko ny voloko zany hoe indroa isan-kerinandro ny sasako ny voloko dia ity ny vokany dia mijanona ohatr'izao izy mandritra ny elaela dia ny tsipapa kely na ny torohevitra kely omeko anareo zany ny antony hoe tsy anaovana le placage vetivety gras aloha i volo io raha ohatra ka manao placage ianao taditio izay dia ny anazy zany rehefa matory dia tsy avy-savoritahana be le volo rehefa matory ohatran'le rehefa misasana ihany le volo dia alaina fotsiny le volo dia atao ohatran'izao dia matory ianao makaty fa iny volo iny fotsiny hajanona ohatran'izao dia tsy mila bangona isan'andro koa le volo mety hoe gaga nareo hoe tsy bangona isan'andro Michou tsy bangona isan'andro le volo raha ohatra ka mila bangona dia figo sahala amin'izao ihany ampiasana zany hoe rehefa figo rehetra anananao ka tsy dia miaraka be le nifiny fampisaratsaraka dia izay ampiasaina raha ohatra ka tena mila bangona na bangoy amin'ny tanana ohatran'izao koa dia efa mety raha ohatra ka fohifohy ny volonao dia bangona amin'ny tanana ohatran'izao dia efa mety zany hoe tsy dia kitihana matetika le volo izay koa ny mampaharitra an'io inona moa mahitsy dia ny manarak'izay dia mampiasa sérum raha ohatra ka tena ohatra tsisy an'ity ihany dia sérum izay hitanao hoe manatsotra an'le volo zany hoe mitazona kokoa an'le volo tsotra na manampy amin'ilay volo tsotra dia efa atondroko anareo ihany moa zany ny karazana hoe marika fer tsara sy ny ohatr'izany amin'ny faran'ity vidéo ity fa dia izay aloha zany ny intro lavabe mihitsy le intro fa miala tsiny fa tena tiako ampity izay afatra izay fa raha ohatra ka liana zany nareo hoe ahoana nahazoako an'ity volo tsotra be ity dia ndao avy hatrany dia ny anomboantsika anazy aloha zany dia anisy produit elako tsiny fa le mandrivotra be any ivelany dia le varavarana mihetsiketsika be fa le produit ampiasaiko original avy amin'ny Fantasia ny marika Fantasia it's hair polisher tsy maintsy adiny zay hair polisher heat protector straightening serum dia misy ny karazany ohatran'ity fa fotsifotsy le izy dia tsy izay le izy fa tsy maintsy misy misoratra hoe straightening serum dia heat protector le heat protector mazava ho azy miaro ny volonao amin'ny hafanana dia straightening serum izay le ilainao mba ahafahanao manatsotra ny volonao raha ohatra ka efa ampijery ny vidéo resaka volonareo dia fantatrareo tsara fa rehefa maina ny voloko no asiako an'ity fa adiniko na nisy anazy androany dia ohatr'izao zany ny voloko naturel rehefa avy fatorana sy namainina ok dia zarako roa aloha zany le volo izay mba mahamoramora kokoa anazy satria efa maina izy izao dia mira zaraina no asiana an'ilay produit dia mandrapa vitanao ny fanatsorana an'izay dia izao efa hafanana le fer lisser zany hoe izao efa miakarina ny degré sy ny ohatr'izany dia andrekako betsaka loatra izay tena betsaka loatra io nataoko io ohatran'ny hoe angezana ariary folo ve ny
ngeza ohatr'izany dime size, ngeza loatra, betsaka loatra mihitsy ny nataoko iny fa tena kely dia kely goty, tsy afaka isanao moa zany le isan'ny goty amin'ity fa tena kely ohatrany hoe iny angezan'ny ariary folo zany ve tsy tadidiko intsony ny angezan'ny madinika Madagasikara fa angezana madinika kely mihitsy zany tiako lazaina. Tsy maninino fa ito sérum ito indray raha ohatra ka betsaka loatra ny dia manatsara an'ilay volo le izy fa tsy lasa ohatran'ny be menaka be ohatran'ilay tamin'ny farany teo dia lasa lasa be deliry kokoa le volo dia tsy mety fa ity indray mety foana ito na dia betsaka ary le izy. Ok, dia ohatr'izao ny abetsaka ny volo tokony alaina, tsy atao betsaka loatra fa lasa sarotra be ny misintona an'ilay volo rehefa ohatra ka betsaka loatra le izy fa ohatra zao dia mety tsara. Ok, dia ny figo ilaina dia figo bebe nifiny ohatr'izao, izany hoe tsara kokoa zany raha figo ohatr'izao ny ampiasainao satria tsy dia misintona volo loatra le izy, tsy betsaka loatra zany ny volo mintsana. Dia rehefa avy bangona ohatr'izay le izy dia alaina amin'izay ny fer. Ty fer ampiasaiko ty avy amin'ny Conair, Infinity Pro avy amin'ny Conair izy ty. Dia ataoko hatrany amin'ny hatraty ambony aty mihitsy zany dia ampidiniko sy moramora. Izay dia efa metimety izay afaka averina indray raha ohatra ka tianao ahitsy be. Ok, izay fotsiny dia lasa indray ianao maka volo anankiray, tsy volo anankiray moa tiako lazaina zany fa strand ny volo anankiray indray. Afaka sarana roa koa ty betsaka loatra. Izay dia mitsotra iny ito amin'ny ankavia ito zao dia izay dia vita le izy. Raha ohatra moa zany ka tianao hoe hitsotra be le izy dia atao miadana tsara le fer midina amin'ilay izy. Fa izay aloha zany amin'iny dia hidina ty anankiray ty indray tsika dia ohatran'ilay teo ihany angamba ny mazava be ny fanaovana anazy tsy atao be dia be fotsiny ny volo alaina isaka ny manao dia bangona aloha le izy izay vao atsotra. Dia tsy voatery hoe manaraka borosy fa atsotra miadana fotsiny izy. Avy aty amin'ny fotony aty mihitsy dia mandeha tsy moramora. Izay. Dia izao kosa nefa tsy dia hoe avela ela be loatra eo amin'ilay volo le fer satria mandory ihany na dia izany ary. Fa dia izay mora kely le izy ry zareo fa tena angamba ny anao an'ity any an-trano daholo amin'izay nareo izao sa ahoana. Izay mihitsy manko le tanjony izay mba ho indépendant amin'izay, mba ho indépendante amin'izay nareo fa tsy mankany amin'ny coiffure intsony. Vao manomboka eto dia ataoko haingaikaingana amin'izay le vidéo satria tena ohatr'izay daholo foana ny ataoko dia ajanoko indray le izy rehefa tonga aty aloha aty fa ndao.
izana zany a raha ohatra ny anana ary ny volonareo le olioly dia izana mihitsy atao manakaiky tsara ny loha ilay fer eto mba hanatsotra n'iny volo iny. Tsy misy fitaratra moa zany eto dia tsy maintsy ilay caméra ny ampiasaiko fa averiko kely rehefa mahita fitaratra fa tsy mahita tsara mantsy amin'izao. Tsaroko tapoka fa tsy mbola nasiko an'ilay sérum ity volo ity dia asiko vetivety aloha. Kely fotsiny tena kely. Izay dia ampy. Ohatran'ny inona ny habe an'io ariary. Tsy haiko. Kely fotsiny. Dia amin'ilay loam-bolo aty zany no tena asiana an'ilay izy satria iny mora maina indrindra. Dia aty ihany koa. Okey, dia rehefa manomboka manakaiky ny lohatra izao dia atao somary tsaratsara kokoa ilay izy. Tsy atao ratsy akory ny aty ambany aty sy ny sisa fa somary atao tsaratsara kokoa ilay izy satria eto ny akaiky ny tarehinao. Dia somary atao mahitsy tsara zany ilay volo eto. Indrindra fa ilay volo mandady moa sa inona ilay anarany. Okey. Dia ny ambony hito amin'izay dia arakaraka ny mahazatra anao hoe aiza ny misasaka eo ampovoany ve ny volonao sa ohatran'ny ahoana. Dia arakarak'izay no anaovanao anazy. Indraindray koa ohatra hoe tiako asiana volume ohatra ny aty dia ataoko tsoroko makaty daholo izy dia izay vao averiko dia mba misy volume ny eo. Fa mahazatra anazy zany tsoroko makaty daholo reto ambony volo reto. Aloha dia izay vao sasako mahazatra anazy avy eo. Satria somary manifinify amin'izay ny alaiko rehefa mitony satria tiako tsaratsara kokoa ilay izy dia tsy dia tena ela be no mijanona eo. Okey. Mafana be. Izay ny amin'iny dia
alaiko indray ny eto. Dia ohatr'izay hatrany fa ny tena iny eto zany tena ezahana mihitsy hoe tonga eto amin'ny fotony mihitsy ianao no manatsotra anazy, indrindra fa rehefa ohatran'ny anazy no volo zany hoe olioly. Izy averiko indray zao ito dia eto amin'ilay sisiny, eto amin'ilay fotony eto mihitsy mba merenako azy. Hitanareo izay? Aza zarina ajanona ela be eto amin'ny loham-bolo koa ny fer fa izay no mahavakivaky azy vetivety satria may ilay izy. Okay. Dia ny any aoriana foana zany aloha no ezahako atao voalohany rehefa amin'ilay volo aty ambony aty. Tena ilay caméra no ampiasaiko hijerevako ny voloko amin'izao ry zareo fa miala tsiny raha mijery miakatra foana. Tsisy fitaratra eto alohako eto. Eto amin'ny sisiny eto mihitsy aloha zany dia presena tsara ilay izy dia mitsotra. Dia mbola tsy vita tsara iny ilay fotony eto mihitsy no tiako alaina fa aloha amboarina ilay halavany. Dia miverina eto amin'ny fotony eto amin'izay tsika. Mila mitandrina tsara fa may raha vao tsy mitandrina. Dia izay dia nitsotra ilay volo ry zareo. Tsy ampy 30 minitra akory ny ary izay fa raha ohatra ka tsy teto alohan'ny caméra dia tena haingaikaingana be noho izay. Fa izay dia vita ilay izy nefa voloko somary lava ihany dia manasa anareo zany hikarakara ny volonareo, ny tarehinareo, ny vatanareo any an-trano fa tsy ho any amin'ny coiffure foana dia handany vola. Tena hitanareo mihitsy hoe ohatrinona ny vola voangonareo rehefa any an-trano nareo no manao an'itony zavatra itony, manao volo na ohatran'izany. Tena ho hitanareo mihitsy hoe ohatrinona ny vola voangonareo. Dia ireny vola ireny afaka hividanana akanjo indray na hividanana maquillage sa ahoana. Hividanana sakafo mazava ho azy fa ity ilay izy dia tena produit nampiasaiko dia ity irery ihany. Dia izay tena lazaiko aminareo tokoa fa tena hitako mihitsy ny mahasamihafa ny voloko rehefa hoe amboariko ka tsy mampiasa an'ity ahako. Tena hitako mihitsy hoe elaela kokoa ilay izy no ohatran'ny maisatra be fa rehefa mampiasa an'ity sérum ity dia tena hitanareo teo ilay hitanareo teo. Ny ankoatr'izay koa tiako lazaina raha ohatra ka tsy mahita an'ity satria tsy haiko na misy an'ity any Madagasikara na tsisy fa izao ilay sérum ireny no ampiasaina fa tsy dia menaka loatra. Raha tsy hoe tena maina be ny volonao dia atao bain aloha alohan'ny hanasana anazy dia sérum ihany ampiasaina rehefa manao anazy any an-trano ianao. Aza dia mampiasa produit betsaka loatra amin'ny volo fa iny no mamora mila sasana haingana kokoa ilay volo rehefa be produit. Za aloha dia tsy tena tsy mampiasa produit betsaka amin'ny voloko mihitsy iny efa hitanareo tamin'ilay vidéo teo aloha angamba izay. Dia izay indray arany androany misy manantena fa dia nisy azo ndraisina ihany izay na dia kely fotsiny arany dia engany mba efa mahaleo tena amin'izay nareo dia afaka manao volo any an-trano dia ny resaka fer indray dia Revlon ny marika tsara na hoanareo hitako marika tsara ary mety misy any Madagasikara. Ok, dia ny fanontaniana androany indray dia hoe mazoto manao volo any an-trano ve ianao sa mankany amin'ny coiffure foana izay vao afaka manao volo. Ok, izay raha zareo fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo.